nividy an'ity toerana ity zay a 7 hectares maheritry izy ity a ary wanaovanay famolena hazo a sy zavatra hafa zany a atsoatsy ny apahany vitsivitsy any amin'ny peramiasa no manao ny fambolena hazo ity androany fa ny any amin'ny faritany sy ny karazany zany a dia mbola hanao ny azy toa amin'ny manaraka zanakazo 10 000 akasia sy mantalia zay no anarany a no ambolenay ato zany hoe ray alina isa zany a no ambolenay androany ny tena marina zany efa fotoana mahely zay no nitady toerana tsy lavitra n'Antananarivo tsy akaiky loatra koa dia anisan'ny mahafeno an'ilay fepetra zany ty toerana ity dia teto zay no safidy asa zany presque efa miverina ny asa daholo ngamba raha misy dia misy 5 na 100 ny mpiasa sisa no sy tavaverina amin'izao fotoana izao ny faharoapolo taona anay zany a zay hoankalazany amin'ity taona ity dia hoankalazainay amin'ny fomba ahoana moa filaza zany hoe amin'ny fomba arakasa zany zay no ilazana azy hoe tena misy zavatra ho aseho anay ny mpanjifanay zany a amin'izany faharoapolo taona anay zany tao anatin'ny roapolo taona zay nisy épreuve tena sarotra tokoa zay nanefy anay ary natonga anay sala amin'izao dia miendrika raha hoe ankalazainay amin'ny asa zany ary ao anatin'ny fifaninana mahavaivaitsika amin'izao fotoana izao amin'ny resaka sakafo dia hitantsika eo zany fiovanay manomboka amin'ity roapolo taona manaraka ity ndray ny projet ho ataonay zany aloha dia amin'ny ankapobeny zany dia hoe toerana anodina vokatry ny tatsaha zany ty toerana ity zany hoe vokatry ny tatsaha ho avadika sakafo tsy fahin'ny rehetrarehetra zany amin'ny resaka voly hazo fihinam-boa sy karazana légume isan-karazany vary sy ny karazany dia manao koa zany zay ary manomboka amin'ity taona ity mihitsy dia hiditra amina fambolena amin'ny velara tamin'ny dadasy zany zay tsy lozana voly hazo isan-karazany zany maniditra io zany zay ny amboly Polonia eto Madagasikara. Ilay centre de formation dia mba ahafahana mahana olona mamokatra tsara sady tsy atahorana anao zavatra ratsy zany ary centre de formation koa dia ahafahanay miatrika ny faninana amin'ny fomba tsotra zany mba ampatanjaka anay foana zany naomby ilay charbon de terre zay nivokarinay ary atany am-boalohany zay nietreritra hivarotra amin'ny olona any ivelany dia amin'izao fotoana izao dia nanapa-kevitra hoe tsy mbola hivarotra mihitsy satria mbola ny 50% ny filana ihany aloha hatreto no afany zany fa amin'ity faharoapolo taona ity koa dia hieritreritry zay anangeza ny famokarana charbon de terre io zay tena mahomby dia mahomby tokoa ary madio milamina tsara zany nahazoanay tombony be dia be mihitsy tamin'ny taona lasa iny izy angefa mipiblianay tsy nafianay mihitsy zany fa namenay hoe ohatr'izao ny fanaovana azy ohatr'izao ny fampiasana azy anaty lafaoro na anaty lakozia rehetra any mahaljo zay dia nanao andrana indray zay dia nanaovanay famona microbe amin'ny sotro zany hoe misy raha mangotraka amin'ny permanence zany zay io charbon de terre io no anasanay sotro zany nanomboka omaly dia tsisy afenina mihitsy zany izy io ary ny tanjona dia hoe mba tsy hanombatsika ala intsony fa ny avatsika any ambanivohitra any mantsy tsy mahafantatra fa manimba ala fotsiny no ataony isan'andro fa raha tonga any amin'ny ray andro any io charbon de terre io na izy ara tsy tia hanimba ny alany aminy intsony ny tena maro zany centrale d'achat io koa dia sokafanay eo amin'ny rehetrarehetra ato fa nisan'ny coronavirus io zany dia mbola tsy tonga hatramin'ny farantsika fa ny centrale d'achat io zay vatsiny usine anay manodidina eo dia amatsy ny apahany eto Madagasikara amin'ny PPN